Eo amin'ny tontolon'ny fananantany tsy manaraka ny lalàna amin'ny fehy ny fananantany sy ny fitrandrahana renakibon'ny tany ny fomba nanomezana velara-tany mirefy 3,4 hektara ao amin'ny commune Ambohipaky sy Ankasakasa ao amin'ny distrika Soalala faritry Boeny. Manoloana izany vohitsakitsaka ny zony fototr'ireo mponina ao an-toerana ny sitona ny lakolosy ary ny sehatra iombonan'ny fananantany na ny sifa mba anairana ny fitondram-panjakana mikasika ity raha ity. Mitatitra vaovao Lovana Manantsofo, Christian Kondramanga. Ny situna lakolosy sy ny sehatra iombonan'ny fananantany na ny sifa mba hanairana ny fitondram-panjakana mikasika ny fakana velara-tany mirefy 3,4 hektara mahery ao amin'ny commune Ambohipaky sy Ankasakasa ao amin'ny distrika Soalala faritra Boeny. Gaga tokoa ny sifa sy ny tompon'andraikitra ao toerana raha nandinika ny andoha tantara-tasy mikasika io velara-tany io tamin'ny voalohan'ny volana septambra teo. Fa maro ireo tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fomba fakanany tany sy ny fanomezana izany amin'ny orinasa sinoa mpitrandraka viray ao an-toerana. Tsy ataoko fahatany fotsiny utilité publique moa notion juridique anankiray zany utilité publique dia amina opération anankiray dia tokony justifier na hoe misy intérêt public izy. Ny intérêt public ve compatible amin'ny exploitation anataona société commerciale satria société commerciale dispose ny utilité publique zany nampiasaina ho an'ny intérêt général. Araka ny nambarany hiben'ny tanàna avy eo amin'ny commune Ambohipaky dia mampalahelo faroana eo amin'ny tany ireo mponina kanefa tsy mba nahazo tombotsoa akory tamin'ilay hizato tapitrisa dolara amerikanina voaray amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ity orinasa sinoa ity. Famerenana ny famoanana an'io titre io. Faharoa ny zavatra takiana ihany koa dia ny haonany ny tompony andraikitra sy io tompony orinasa raha toa ka mbola handeha io fitrandrahana io. Manoloana zay rehetra zay nefa tsy midika ho fisakanana akory fa mba ho fitakinay ny zonay sy izay rehetra mba anay. Tsy eferina tona fa mpandrandana nareo rehetra reo sy isika rehetra reo tsy hanafinana loasolo mahantra ny commune Ambohipaky districtny Soalala. Ny zava-misy any aminay any dia araka voalazako tamin'ny voalohany mpiompy sy mpamboly ny olona any ary ny velona amin'ny tany ny olona any aminay any. Ho an'ny sifa izay fiarahamonim-pirenena misahana ny fananantany dia fa nitsakitsahana ny zoa malagasy ny fakana sy fandroahana azy ireo eo amin'ny taniny sy ny tsy fahazon'izy ireo tombotsoa amin'ny fitrandrana zany.